Miaraba ny fiangonana manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Filazantsara ny Jaona, filazantsara araka ny Jaona 5:17 ny 17 sy ny 8. Jaona 5:17, 7 sy 8. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Zany no ankalazana ny raiko mba hamoasa anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Amen. Efa voalaza tsara ry havana trinainiko maraina fa Jesosy voaloboka ary isika nataony sampana. Dia raha tsaronareo tao amin'ny perikopy tao dia hoe raha misy sampana tsy mamoa dia esorina izy, atsipy any tokotany izy, malazo izy, dia angonina izy, dia atsipy any anaty afo izy. Napetreritra voambolana nampiasaina mpitoroteny momba an'ity Jaona 5:10 ity, manazava an'izany. Dia hozy izy hoe tena katastrofe ny fiainany, tena katastrofe ny fiainany. Mazava eny angamba zany teny frantsay zany, tena dirandoza ny fiaina. Le toroteny amin'izao marain'izao ry havana, le fantaniana apetraky ny Tompo amintsika amin'izao marain'izao dia hoe saut de catastrophe ny fiainanao, saut de catastrophe ny fiainanao, saut de dirandoza ianao. Mety lalao telefônina ny voisin na voisininao rehefa mandeha kelikely eo, dia alohan'ny lalaovana ny telefônina sy ivezivezen'ny sainy any akafa dia antanio izy, au moins tadidin'izay hoe saut de catastrophe ny fiainanao. Ndahoara tenen'ny voisinao hoe saut de catastrophe ny fiainanao. Zay. Mety hoe ohatra zao position socialenao sy ao am-piangonana ary amin'ny fijerinao ny tenanao tena mety ny fiainanao sanatria eo mason'Andriamanitra araka le 10 minitra teo sy mahafantatra ny eo am-ponao. Saut de catastrophe ny fiainanao. Ary katastrofe ny fiainanao ry havana, rehefa jereny ty perikopy ty, katastrofe ny fiainanao satria tsy mivavaka ianao. Zay io, katastrofe ny fiainanao satria tsy mivavaka ianao. Zaraina 3 le 17. Raha miray amiko ianareo, zay ny fahamarinana voalohany, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, zay ny fahamarinana faharoa, dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Fahamarinana 3, katastrofe ny fiainanao satria tsy mivavaka ianao. Tsy mivavaka ianao voalohany mba hitoetra aminao Kristy, tsy mivavaka ianao faharoa mba hitoetra aminao ny tenin'ny Kristy, ary tsy mivavaka ianao fahatelo satria tsy tia vavaka fotsiny zao ianao. Tinio ihany ry havanao, saut de catastrophe ny fiainanao, saut de dirandoza ara-panahy ianao. Fahamarinana voalohany araka ny voalaza teo dia hoe tsy mivavaka ianao, tsy mivavaka ianao mba iray amin'i Jesosy. Zay moa no filazan'le
andininy fahafitaosa amin'ny teny malagasy fereminy andininy faefatra hoe tomoe ramiko raha ny teny grika sy ny teny frantsay dia hoe le andiny fafito mbola hoe raha mitoetra amiko ianareo raha mitoetra amiko si vous demeurez en moi tsy mivavaka ianao mba hitoetra aminao kristy ry havanao tsy mivavaka ianao mba hitoetra aminao kristy satria nahoana tsy mino ianao hoe izy voaloboka tsy mino ianao hoe izy tena voaloboka ainao tsy hainao zany satria izany mpianatra sekolelady tsy mahalala zany fa tsy mino ianao hoe tena voaloboka izy raha izay ary tsy mino ianao hoe mpamboatra n'io voaloboka io dia araka ilay andininy voalohany ary hoe Andriamanitra rainao no mpamboatra sady tsy mino ianao no tsy maka fotoana ianao isainana an'izany hoe Jesosy tena voaloboka ary mpamboatra dia Andriamanitra ray. Ahoana moa zany ny karazana vavaka andrasan'ny tompo amintsika concrètement ry havana karazana vavaka ohatran'izao manao hoe Andriamanitra mpamboatra o Andriamanitra mpamboatra o akambano amin'ny Jesosy voaloboka zany akambano amin'ny Jesosy zany grefeo amin'ny Jesosy zany tsy zany no andeha ikoly amin'ny Jesosy ry havana asan'le mpamboatra zany grefeo amin'ny Jesosy zany amboleo miaraka amin'ny Jesosy zany ray malalo zany ny fiandohanan'ny fiainana kristiana grefeo amboleo miaraka aminy aho raha maka sary tsotra ry havana io zany le voaloboka Jesosy io zany le foto-boaloboka ny olona mivavaka ohatry ny nataontsika teo grefeo aty ananina aty izy ry havana dia hoe reniny rainy le teniny dia alainy ny sampaniny dia grefeny zany ny fiandohan'ny fiainana kristianina grefenao amboleny miaraka aminy eo ary rehefa zay no mitranga dia tena hoe misy firaisan'aina amin'ny Jesosy tena fiainana ampiraisina amin'eo ianao dia tena manana firaisan'aina azonao ve zany ry fiangonana malalo zany ny fiandohan'ny fiainana kristiana zany no atao hoe finoana tena firaisan'aina amin'ny Jesosy tsy hoe firaisana fomba mpivavahana tsy hoe firaisana teny sy ny karazana fa firaisan'aina amin'ny Jesosy satria ny teny ianao mivavaka araka ny sitrapony ianao dia ny grefeny ianao nakambana ianao ary dia ampidininy ao aminao amin'ny alalan'ny fanamasina zany hoe fiainan'i Jesosy zany ry havanao ampidininy ao aminao ampidininy ao aminao ny fibebahana ampidininy ao aminao ny finoana ampidininy ao aminao ny fitiavana ampidininy ao aminao ny fahamasinana satria ianao mivavaka hoe ray-mpanambotro grefeo miaraka amin'i Jesosy ary rehefa izay ry havana rehefa izay dia le fanahy manakambana iny le fanahy iny manenika ny tenanao manenika ny fanahinao ary dia tena hoe manana fanahy manana toe-panahy sitrak'Andriamanitra ianao sao dia katastrofe ny fiainanao satria tsy mivavaka ianao hoe raha io grefeo amin'ny Jesosy fa tsy ampy izay vavaka izay satria
ny tenin'Andriamanitra ry havana eo amin'ny 14 ary mbola raisiny 15 hoe tomoeramiko. Ary zay ilay famarinana ireny 4 izy miteny hoe tomoeramiko. Eo amin'ny 17 hoe raha miray amiko azo adika ho si vous demeurez en moi, raha mitoetra amiko ianareo. Apina le vavaka teo, le hoe greffeo a Jesosy en bleu, greffeo a ray malalo, en bleu miaraka amin'ny Jesosy ray malalo. Apio hoe ary ampitoero ao amin'ny Jesosy, ampitoero ao amin'ny Jesosy. Asa greffena fotsiny de hoe miala, ampitoero ahy, fais-moi demeurer en Jésus. Tsisy asanao zany. So de mieritreritra hoe za no sy fala no sy telo, zay faran'izay tsara, za no fitely. Non, fanapa-kevitra, fahavononana ary de arahana vavaka. Zany le izy ry havana, zany le izy. Ary raha ny marina io zany le voaloboka de ny greffen'Andriamanitra mpamboatra ianao, greffenao zany de araka le teny teo hoe izy no miazona anao. Le 566 FFP moa tsy manao hoe azony tokoa raha tsy mahazona anao, fa izy no miazona ka mampitoetra anao aminy. Fahagagana ry havana zany, fahagagana zany. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny azo antsika fampizarana zany. Ary mazava be zany teny zany, tsotra be zany teny zany. Mivavahy manomboko zao. Fa izy se ny greffe anao. Rehefa greffe anao ry havanao de toiza le asa tsara mampitoetra anao amin'ny Jesosy izy. Na izy anao mampitoetra anao amin'ny Jesosy izy. Fa zao kosa nefa mazava be zay, manapa-kevitra anatona mivavaka zay voalaza tao ihany koa tamin'ny louange hoe tsy maintsy mivavaka amin'ny finoana. Ny finoana eto le vavaka atao amin'ny finoana de le finoana de hoe fo mini hitoetra ao amin'ny Jesosy. Zay kosa aloha raha tsy mini hitoetra amin'ny Jesosy ianao Andriamanitra tsy anakambana anao zany. Fo mini hitoetra ao amin'ny Kristy. Ny finoana de hoe fo te hifikitra, fo te hifikitra. Satria manana safidy isika ry havanao. Fa rehefa tsy mini hitoetra anao, rehefa tsy mifikitra ianao, ho catastrophe ny fiainanao ry havanao, ho catastrophe ny fiainanao. Diran-doza ianao, diran-doza ohatran'iza, ohatran'ny Jodasy ianao, zay mba isan'ny mpianatry ny tompo ihany, mpikambana tamin'izy ny antokon'izy 12 nefa tsy nanana firaisanainy tamin'i Jesosy. Ary de tsy namofinoana izy, tsy namofibebana izy, tsy namofitiavana izy, tsy namofadiovana izy, de nesoriny le mpamboatra. Ary rehefa Andriamanitra mpamboatra, rehefa Andriamanitra ny manala dia fahafatesana sy fahaverezana mandrakizay no anjaran'izany olona zany ry havanao. Ary ny amin'izao famarinana voalohany zao zavatra tsindriana farana araka le texte di zao. Rehefa mivavaka hoe amboary, rehefa mivavaka hoe greffeo, rehefa mivavaka hoe ampitoera amin'ny Kristy ray malalo, de mivavaka ary tia tsy zakan'ny olona, mivavaka hoe ray malalo ray izany ary amboary aho. Misy note kely hoe diovy aho, amboary aho, diovy aho. Zany mivavaka ampianarina antsika ry havanao. Mety tsy mahay teny malagasy ianao, mety tsy mahay manao vavaka le adrima reny ianao, fa fantatrao zao ny antom-bavaka andrasan'ny tompo aminao isan'andro, ary anokanana fotoana
fa tsy atao zara fahavita ry havana anamarina fiovany ianao dia tsy ho katastrofe ohatran'io intsony fiainanao eo imason'Andriamanitra tenenino rainao hoe mpamboatra malalo amboary aho za miteny anao hoe amboary aho fantatro fa antsy no fitaovana fanamboaranao ny voaloboka sy ny sambany fantatro fa antsy fa amboary ahy arboary ahy ary ianao mahafantatra loatra zay tokony hanamboarana amboary ahy amboary ahy fa manaika na marary aza arboary ahy ary faliovavaka ianao mandinika ny fiainanao kristianina marina disciple zany ny fanazavana ny fiainanao hoe hozoy ny fahoriana lava ry havano fahoriana miampy fahoriana fakapana miampy fizahan-toetra zany ny fiainanao zavatra mangiry firy zavatra mafaitra ary rehefa miasa le rainao mpamboatra anao dia mandratsana ndraindray ny zavatra tianao indrindra no hoe sorony aminao mba ho fantany hoe izy no tianao amin'ny fitiavana voalohany fa tsy ny zavatra ny sorony taminao vavary havanao vava fa zany ny fivavako ny olona mahafantatra fa masina ny tompony a ary te hanompo azy amin'ny fahamasinana meteza amboarina ndraindray rehefa mitotona le fanamboarana tsy takatrao hoe makaiza sy makaiza ny fiainako zany fa fatary fotsiny Andriamanitra rainao io Andriamanitra tsy manoko totoa ary ny antsiny eo an-tanan'ny ray zay tena tianao zay ny fahamarinana voalohany tsy mivavaka ianao hoe ray eo ampitero amiko Jesosy vavaka faharoa ry havana dia zao tsy mivavaka ianao mba hitoetra ao anatinao ny tenin Jesosy tsy mivavaka ianao mba hitoetra ao anatinao ny tenin Jesosy mbola miteny aminareo any miteny manokana aminareo zay tsy manokatra baiboly afa tsy indray mandeha isan-kerinandro lahady et encore aty am-piangonana raha tsy tonga mitondra baiboly akory ovay zany zany ny famarika hita maso sy azo tsapahi-tanana fa katastrofe ny fiainanao katastrofe ny fiainanao eo imason'Andriamanitra ry havanao zay le fahamarinana zany hoe tsy mivavaka ianao a mba hitoetra ao anatinao tenin Jesosy ao na fandehan-javatra ry havana ao amin'ny tontolo ara-panahy Andriamanitra mpamboatra raha itsika zany izy a no tompony teny izy a no tompony teny izy a manome ny teny atsika sampana ary izy ihany no ampitoetra ny teniny aty anatiko ao amin'ny foko ao amin'ny fanahiko ary zany no antombavaka ry havanao misaorany tompony amin'ny misaoran'le mpamboatra ny amin'ny teny omeny anao ary angatao izy ray malala ampitoery atao anatiko zany teny zany fa izy mpamboatra mandefa ny fanahina mitarika hamaky teny mamboly eo amiko zany hoe etaeta sy fifaliana fafinaretana mamaky teny zany ary dia mitombo le teny mampitombo n'le fafinaretana sy le etaeta le teny satria ny teny iny araka ny lazain'ny Ranomasina ty tenin'Andriamanitra dia dia fanahy sy fiainana fanahy sy fiainana dia le teny fanahy sy fiainana mampitombo atsika amin'ny famakiana amin'ny fiainona amin'ny fandiniana soratra masina
efa tena zava-dehibe zany ry havana fa mihoatra noho ireo ny fanamasina ry havana dia hoe mitarika atsika ho amin'ny fakatoavana ny teny fanamasina dia mitarika atsika ho amin'ny fakatoavana ny teny zareo kelengely ofirana FFPM le 200 iny andiny fahatelo hoe misy andalany volamena ao io fanamasina angatantsika mandrakariva io amin'ny andiny fa 201 fahatelo fanamasina manino izy isy tary io zahay hanaiky zao zany ry havanao tenin'Andriamanitra io tsy vakiana enona fakafakaina enarana diniena non akatoaviny io ry havanao ary hoe menara mivavaka fanahy tary io hoe ho amin'ny fakatoavana ary rehefa mivavaka ohatran'izany sika ry havana hoe ampitoera ato anatiko ny teny tary io amin'ny fakatoavana anamarina ianao fa mamy io tenin'Andriamanitra io araka ny tenin'ny mpanao salama mamy toy ny tantely araka ny tenin'ny mpaminany tena mamy io teny io ary dia anjary teny ivelomana anjary teny iainana ary teny rehefa zany hameno ny fonao mampalahelo ry havana mahita olona manana kahier feno tenin'Andriamanitra nefa tsy iainana fa le teny akatoavina mameno ny fonao le teny akatoavina mamolavola ny fanahinao mameno ny fonao sy ny fanahinao fa tsy mameno ny sainao fotsiny zay le izy alao mankatao amin'ny zavatra kely tsy feny fahalalana tsy akatoava hitondra no any amin'ny katastrofe zany ny fahalalana be tsy ainana tsy velomana io ry havanao fa rehefa hoe miaso aminao ny fanahy tarika ho amin'ny fanekena ho amin'ny fakatoavana inona ny zavatra mitranga ny zavatra mitranga anana fifandraisana velona amin'ny Jesosy velona ianao anana fifandraisana velona amin'ny Jesosy velona ianao ary dia anana antoka ianao ny amin'ny famonjenao isaky ny foinao maraina dia atory ianao ny hariva ninina ny fiainanao ho faly ianao satria hoe fantatro fa voavonjy marina sedrainy ohatran'izao andro any fa tena fantatro hoe j'ai l'assurance du salut firy amintsika manana zany assurance du salut zany firy nefa ny araka le loha hevitra hoe fanompona ohatran'izao mameno fiainana nefa ny olona tsy manana assurance du salut no mandeha manompo ohatran'izany havanao ary efa tarihan'ny tompo ho amin'ny fakatoavana ianao satria mitoetra ao anatinao le teny fa matotro zany havana dia ho fantatrao Jesosy ho fantatrao intimement anana intimité anana fahalalana lalina atena hafaran'izay akaiky amin'ny Jesosy ianao fantatrao moa fa ty le hoe zaho no voaloboka na zaho no tena voaloboka le izao milaza an'Andriamanitra izy io le je suis le Andriamanitra tary amina nanambarany tena Mosesy tary amin'ny Exodus 3:7 za le izy je suis rehefa miteny Jesosy hoe je suis dia hoe Andriamanitra fa fantatrao moa fa ato amin'ity filazantsara ny jaune ty misy je suis impito tsy tena lava fotoana fa tonoiny fotsiny le izy ry havanao ary tia ny fafito ty voaloboko ty voalohany indrindra hoe zaho no mofinaina jaune enina zaho no fahazavan'izao tontolo izao jaune 8 zaho no vavahadinondry jaune 10 zaho no mpiandry tsara jaune 10
zano fananganana ny maty sy fiainana. Jaona 1:20 zano lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jaona 4:20 ary farany fahavity farany zano tena voaloboka. Jaona 5:20. Ka rehefa mitoetra ao anatinao ny tenin'Andriamanitra dia fantatrao amin'ny antsipriany Jesosy hoe le mofinaina manome fahafaham-pony etaetanao rehetra, le fahazavana ho anao mba tsy toy ny raparapo anatin'ny aiziny ianao amin'ny fiainanao, le vavahadinondra hidirana akanisana any an-danitra ry havanao, le mpiandry tsara miay ianao mba tsy hanan-java mahory ianao ary miaro anao amin'ny bibidia toy ny any an'hevitra, le fananganana ny maty sy fiainana ianao katastrofe rava ny fiainanao, rava ny tokantranonao, sy mba ny asanao anangana anao amin'ny maty izy, anarina sy mety faravana rehetra raha mitoetra ao anatinao ny teniny. Zany le izy ry havanao ary lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy ao anatin'ny fahatsoana ianao, tsy ao anatin'ny lainga ny fiainanao, ary tena voaloboka araka le voalaza teo hoe mampita aminao ny fiainany mihitsy, mahisy azy fiangonanao. Vava mba hitoetra ao anatinao ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay dia arak'le hira tsara be nataontsika tamin'ny louange teo dia tena hoe ho azonaina, hazo ny fiainanao rehetra Jesosy Kristy ry havana. Fahamarinana voalohany hitantsika teto hoe tsy mivavaka ianao mba hiray amin'i Jesosy. Fahamarinana faharoa dia hoe tsy mivavaka ianao mba hitoetra ao anatinao ny tenin'i Jesosy. Fahamarinana fahatelo farany tsy mivavaka ianao ry havanao satria tsy tia vavaka ianao, tsy mivavaka ianao satria tsy tia vavaka ianao. Tsika rehetra mitovy, zavatra tiana dia atao daholo, matoa tsy atao tsy tiana zay. Tsy mivavaka ianao satria tsy tia vavaka ianao dia katastrofe eo imason'Andriamanitra ny fiainanao. Tsy tia vavaka ianao tsy tia mivavaka ianao, normal ange zany normal zany satria tsy mahazo valim-bavaka ianao dia normal be ianao tsy mivavaka. Zay le izy ry havana, ary amin'izay lafin'izay tsy azo omena tsiny ianao. Fa rehefa hoe mivavaka ianao mba hiray amin'i Jesosy, rehefa hoe mivavaka ianao mba hitoetra ao anatinao ny tenin'i Jesosy, dia hoy Jesosy hoe angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Fampanantenana volamena zany, fa tsy minao zany ianao raha tsy zany ianao fa mivavaka. Tsy mino ianao raha tsy zany ianao fa mivavaka ary ny zava-doza tsy mahazo n'izay angatanao ianao fa mitoetra amin'ilay katastrofe ianao, diran-doza ianao. Efa fantatrareo fa mitombo tsisy elanelam-panahy na ianao ao aminy na ianao any amin'ny katastrofe sy any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Zay le izy. Ary rehefa miteny ny tompo ry havanao, angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Tsy olona izy ka andainga ao ny soratra masina, ary tsy mpanao politika akory izy ka hanao fampanantenana bokady, tsy hainy tazona. Fa zay ambarana, zay ampanantenaina dia efaina ry havanao, fa ianao mihitsy tsy mino azany teny fampanantenana hoe angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Ary normal raha tsy mino ianao satria araka ny teny tao tsy mitoetra aminao ny tompo, tsy mitoetra anatinao ny teniny, tsy mivavaka ianao. Ary ny tena zava-doza ange mampalahelo zao hoe désespéré any ianao, désespéré ianao amin'ny fiainanao,
kivy ianao, ketraka ianao, leo ny fiainanao ianao, mila moifo ianao. Tianao ny tompo e, tianao ny tompo, ary mbola te hamperitreritra anao zay miova mivava mampahery havana. Rehefa misy hoe mpanompon'Andriamanitra mandalo aminao, mifanena aminao, mitelefona aminao hoe pastera ô, tsamo pastera moa le vadiko tany amin'ny hôpitaly, de hoe nandalo pastera nanatitra vavaka, de ny pitso n'iny nandalo ny dokotera de gaga loatra izy tamin'le fiatsarany. Izy nandray azy hiteny amin'ny endrina tsy nivaky azy izy hoe tra ny ratsiratsy ihany tia. Zay mampahery mandre an'izany, mampahery mandre mpanompon'Andriamanitra ny teny hoe misaotra pastera tamin'le zanako tonga tany mibraonao nivavaka alohan'ny examen, fa afa-panadinana avec mention izy. Zany io Andriamanitra io ry havanao, mihainy vavaka izy, ry havanao rainao zay mpanamboatra araka ny fanlazaintsika hatrany am-boalohany Jaona 15 rainao amboly raha sitrakao ao am-ponao ny fitiavam-bavaka, amboly ao am-ponao ny fitiavam-bavaka izy, ary ampitombo ny fanahinao amin'ny fanahafana ny fanahin' Jesosy Kristy, ampitombo ny fanahinao amin'ny fanahafana ny fanahin' Jesosy Kristy. Ary rehefa miakatra tahaka izany ny vavaka ataonao, rehefa miakatra tahaka izany ny vavaka ataonao, de toy ny vavaka ataon'ny Kristy amin'Andriamanitra rainy sy rainao, te hovaliana vavaka ianao, ninona angatanao. Ary rehefa zany tonga amin'le fahatanteran'le 15 hoe mamoa be ianao, sasa mihetsiketsike, sasa mikofokofoko eo fa ohatra le aviavy ny Betania mandravona be fotsiny fa tsy isy fo. Azo atao ngamba manangana sampana hoe aviavy ny Betania, zay ny sampana maro anisa indrindra fa sura ary tsy ato fanekafako zay, fa tia ny tompo ovainy zany ry havanao, tia ny tompo ovainy zany. Rehefa za manko de hoe mamoa sika, mamoa be sika, mamoa finoany sika, mamoa voamendriky ny fibebahany sika, mamoa fahamasina sika, dia miamendrika ny atao hoe mpianatra, disciple isika ry havana. Ary fary amin'ny lazan'ny fiangonana zany no ianaranay application zany ny ianaranao amin'ny l'école des disciples disotro fitiavana. Ary amin'izany ry havanao, rehefa miamendrika ny mampianatra Kristy ianao, de hoe miaraka amin'i Jesosy anao, miara-mikendry aminy ny fahakalazana an'Andriamanitra ray isika. Fa rehefa tsy zany, averiko aminao hoe catastrophe ny fiainanao. Faranana ny teny ry havana, faranana ny teny. Nanomboka ny asa na ny raha ny ray ny asa tety an-tany Jesosy Kristy de nyteny izy hoe avia manaraya. Le fanarana moa le hoe avia mety aiza ho mpianatro, tany ampendohany izy nareo hoe avia manaraya. Aty am-pamaranana satria Jaona 15 amin'le alina anaovan'ny veloma any mpianany, aty am-pamaranana ny fiainany de miteny izy hoe tomoera, ary didy zany ry havanao, didy zany, tsy tiatsika ny didina amin'izao fotoana zao, fa didy no hoe tomoeramiko ianareo. Ary azamana rainao ray tena tianao amin'i Jesosy Kristy no mpanamboatra, atolory azy ny rehetra mombanao, atolory azy mombanao rehetra. Ho le toriteny frantsay zay hoe abandonne-toi à lui, abandonne-toi à lui. Eto aminy tsy fahatanterahanao rehetra, eto aminy tsy fahamarinanao rehetra, eto aminy zay mahaloto anao rehetra,
eto aminy le total incapacité-nao ho amin'izany fahamasinana zany. Eto aminy io kolokolo be kolokolo kely mamatotra anao io. Eto aminy zany avanao teno zavatra mahagaga ao amin'ny fiainanao inao. Ary ijoro vavolombelona ianao hoe ry havana tamin'ny alahady 22 septembre 2019 no nifindra avy any mikatastrofy ny fiainako ho any fanjakany lanitra ho aminareo ny fahasoavan-tompo. Amen.